Andriamanitra no nanome. Izay indray ny jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Defa miarabanao indray tafaverina ato anatin'ny pejy mitsanganaka miazava ny mpanomponao narindra-pamonjena Rakotonirina no miaraka aminao Andriamanitra nanome. Mahatonga antsika alaim-panahy hiavinavina dia satria tsika mieritreritra hoe herintsika na fahaizantsika na zahoantsika ny zavatra rehetra eo am-pelantanantsika. Ny avinavina ozy izy tsika dia tsy mahita an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa mahita ny tenako. Ary rehefa mahita avinavina Andriamanitra dia tsy maintsy manohatra an'izany satria hoy ny Baiboly Andriamanitra dia manohatra am-piavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Hitantsika tamin'ny heriny ny tantaran'ny mpanjaka Nebokadnezara fa rehefa ny avinavina izy dia nanohatra an'izany Andriamanitra. Raha tsy nahita an'izany vidéo zany ianao dia manasanao hijery an'izany. Ny fanetretena kosa dia tsy mahita afa-tsy Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, tsy mahita afa-tsy fahasoavan'Andriamanitra ary fahatsaran'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra, fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanome anao hery avory harena. Izany hoe Andriamanitra zany tsy nanome harena fotsiny fa nanome hery avokatra. Inona moa ny entintsika mianatra, inona moa ny entintsika miasa raha tsy Andriamanitra no nanome? Andriamanitra nanome hery atsika. Izany hoe ny hery mba miasa ao amintsika dia Andriamanitra nanome azy. Izany mahatonga antsika tsy hirehare mihitsy na mana talenta ohatry ny ahoana ary na manam-pahaizana ohatry ny ahoana ary na manana ny zavatra rehetra ary dia tsy afaka hirehare mihitsy antsika satria Andriamanitra nanome antsika hery avory harena. Ny herin-tsaina, ny kapasite ahafahantsika mianatra, ahafahantsika miasa dia Andriamanitra nanome an'izany. Ka manomboka androany zany mila manana toe-panahintsika, atsiarovantsika sy atsapahantsika hoe fahasoavana sy fahatsaran'Andriamanitra izay eo am-pelantanantsika. Izy nanome hery atsika ahafahantsika mahavokatra ho antsika mpianatra. Tsy mpianatra rehetra no afaka zaka fampianarana fa ianao raha afaka mianatra dia Andriamanitra nanome anao hery ahafahanao hianatra. Mahay miasa ve ianao any am-piasana? Manana kapasite ianao ahafahanao manao an'io asa io? Fanomezana sy fahatsaran'Andriamanitra zany. Manomboka androany zany dia tsisy olona hirehare hoe manambola na manana harena, fa manomboka androany dia tsy ahita afa-tsy Andriamanitra isika. Mba misy zavatra mety ve eo amin'ny fiainantsika? Fahasoavan'Andriamanitra sy fahatsaran'Andriamanitra zany. Satria rehefa miavinavina isika mieritreritra hoe za mahay, za nianatra, zay mahatonga anao ohatr'izao, za niezaka mahatonga anay manana an'ireo rehetrarehetra ireo. Dia rehefa mahita avinavin'Andriamanitra dia tsy maintsy hetsika hamotika an'iny avinavina iny. Satria Andriamanitra manohatra am-piavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Na vita fianarana ianao, manana toerana ambony ianao, dia tsarovy Jehovah Andriamanitra ao izay nanome anao hery nahafahanao navita zany. Zany rehetrarehetra zany dia tsy nitsinona raha tsy tsapantsika hoe fahasoavan'Andriamanitra sy fahatsaran'Andriamanitra. Tsy manana ariary isika fa izay mba ariary tonga eo amin'ny fiainantsika dia avy amin'Andriamanitra io. Mety hiteny ianao hoe izany ny asako avy amin'Andriamanitra ahoana? Fa izao tsarovy fa izy no nanome kapasite nahafahanao ny asa, izy nanome anao hery, izy nanome anao tanjaka, izy nanome anao fofinaina mahavelona, izy nanome anao fahavelomana. Zay vao mba afaka ny asa isika. Zavatra kely fotsiny kitian'Andriamanitra ao amin'ny saintsika dia tsy mahavita ninina isika. Tsarovy zany fa fahasoavan'Andriamanitra izay eo am-pelantanantsika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Tompo Andriamanitra fa izay rehetra eo amin'ny fiainanay dia fahatsaranao. Mifonjy zay Andriamanitra noho ny tsy fahalalanay hoe zay zao satria izay ny asa, izay ny anatra, fa ianao nanome anay hery avory harena. Aza vela hiavinavina mandrakizay zay satria ianao dia manohatra am-piavinavina fa meo anay ny fanahin'ny fanetretena. Manomboka androany Jesosy eo dia tsy ahita ny tenanay intsony izahay, na mahomby ohatry ny ahoana, na mahay ohatry ny ahoana, na mety be ohatry ny ahoana ny zavatra atao, tsy ahita afa-tsy ianao. Amen. Ny ahafantarana fa tianao ilay vidéo dia milike ianao mi-commenter sy mi-partager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasanao hatrany hisabonina amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'io toy izao indray veloma tompoko.